Pejim-baovao hafa tanteraka kososandray dia isy ny hetsika fiderana sy tsodrano tanterahiny etsy amin'ny CBA Alasora ny Asabotsy 17 Jolay ho avy izao ka ao anatin'izany dia isy ny fampisehoana maimaim-poana iarahana amin'ny Joseph Taf. Isy ny fitorinan'ny filazantsara-goavana amin'ny Sabotsy 17 Jolay ho avy izao amin'ireo oratolakandro eny amin'ny centre bypass Alasora iarahana amin'ny Bishop Lalaina Andriamsolo. Tsy ny malagasy eto toerana iray no andrianjara amin'izany. Izy fotoana io zany dia tsy hoe somary manana endrika kely raisam-pirenena satria zay no nahazavan'ireo havana avadika. Misy ny avy any La Réunion sy ny avy any Frantsa izay monina sy mipetraka any zareo frantsay misy moa zany izy no tena marina dia tonga eto izy niohotro n'io fotoana io izay fanao no maka dia Madagasikara sy ataona fa ataony mianjera foana amin'ilay fotoana hitrangan'ilay fampisehoana sy ilay rindrikira sy ilay dinidiniky dia hoe izay araka ny tenanareo hoe za moa zany dia zay moa ny mampandrikana lehibe ny tenako anao hoe zay dia olana nosoin'Andriamanitra ary olana nosoran'Andriamanitra ary ny fahasoavana manaraka anay dia tosaraina itiavana ary isy fiatraikany. Ao anatin'izany dia isy ny fampisehoana sy fideranan'Andriamanitra miaraka amin'ny Joseph Taf izay aritra atom-pamantaranandro 3 androany. Tanako mijoro iampanga itoram-bato ireo mpanorandalana itorakay vaianao ankehitriny anefa fantatro fianao no efa tiay taloha. Andray anjara ihany koa i Nisha sy Raël. Verina manentana ho antsika rehetra ho tonga amin'ny 14 juillet amin'izay oratolakandro izy manomboka iarahana amin'ny Joseph Taf ilay hetsika dia iry amin'ny CBA Alasora hôpital domaine eo ilay izy dia tongava maro tsisy vidim-pidirana tsisy rakotra dia tsodrano efa mameto bishop mametsodrano antsika rehetra. Mariana fa tsy isy ny vidim-pidirana ny rehetra kosa dia azo tsodrano. Isy ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ho an'ny marary sy ireo mila fahagagana rehetra. Wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana mitany fitoeran-tongony milany sandrianana any amin'ny tapitra ny fiarantsika teto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra mativeta amin'ity alina ity isorana ianao teny tokantrano tany nahitra anjery hatramin'ny farany manome fotoananao indray izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra mative ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.